Tsara kosa ny vokatra ho an'ny banky BFSG raha ny taona 2024 no resaina. Nisy ny lanonana fifampiarabana nahatratra ny taona 2024 izay sady nizarana maro-boninahitra sy medaly ny asa ho an'ireo mpiasa. Ny sary avy hatrany. Ny tombo 7 miliara ariary ny volaniditra tao amin'ny banky BFS Société Générale nandritry ny taona 2024 iny. Araka ny nambarin'Andriamatoa Bruno Massé, filotale général n'ity banky ity, nandritra ny lanonana fifampiarabana ny tratran'ny taona teny malaza Tanjombato ny farany herinandro lasa teo. Vokatra ny finiavana teo amin'ny lafiny ara-pitantanana sy ny ezaka ho fampandrosoana ny banky no nahazona zany fanasarana teo amin'ny fampidiram-bola zany ho hiatrany Andriamatoa Bruno Massé. Fananana ny fangatahany kosa ny solotenan'ny mpiasan'ny BFSG nandritra ty lanonana ity. Tsy ataonao ambanin-javatra momba ny mpiasa. Eo amin'ny fampisolotana ny karama 9 sy 10. Ka tsy hitovy amin'ny teo aloha fa mba ho tena sara. Maniry koa zahay raha maniry Andriamatoa filotale général ny ampiakarana fiatam-bola ny TPO raha ilay atao hoe capital prêt TPO. Vokatra ny fiakarana ny vidin'entana. Izy tsy fiandriam-pahalemana ka navoro mpiara-miasa tamintsika sasatsasana ka nitondrana izy voatakaitra mihitsy. Angatanay ny andrasana fepetra ny eo amin'ny fodina ho an'ireo tara vomirava. Nanamarika ty lanonana fampiarabana tratran'ny taona, ity kosa ny fanondorana maro-boninahitra ho an'ireo mpiasan'ny BFSG ka fantatra nandritra ny fotoana fampiasa misy 1 no nasandratra officier de l'ordre national malagasy, 7 chevalier, 4 officier de l'ordre de mérite, raha toka 7 kosa ny chevalier. Etendany zany mpiasa misa 9 no nitolorana ny medalin'ny asa, 5, 12 medaly volafotsy ary 3 medaly volamena. Iompana amin'ny fanamafisana ny rafitra enti-miasa ho fanomezana fahafapo ireo mpanjifa kosa ny lahara-pameany BFSG amin'ity taona 2024 ity.